antsika rehetra. Ampifaliana trany no hanolorana antsika indray mety ho fizotry ny taona ny volana avrily ka hatramin'ny volana jolay 2024. Raha ohatra ka jerentsika tokana ny tandrotsakorana nandritra ny volana oktobra 2024 hatramin'ny volana mars 2024 dia tsika aty amin'ny faritra avaratry ny nosy, izany hoe ny faritra Sofia, Diana ary Sava no tena nahitana izany tandrotsakorana mihoatra ny tokony izy izany ary any amin'ny tapany atsimo kely ny faritra atsimo andrefana. Ny tapany andrefany nosy izany hoe ny aty amin'ny faritry Menabe, Melaky ary ny ilany andrefany Afotany tena ahitana tandrotsakorana izany hoe miaina kokoa mihoatra ny tokony izy. Raha izany no hitantsika dia manahoana indray ny toe-taona amin'ny ankapobeny mandritra ny efa-bolana ho avy. Raha ataontsika tsihakely dia manomboka amin'ny volana novambra hatramin'ny faran'ny volana avrily ny fotoam-pahavaratra eto Madagasikara. Noho izany dia efa ao anaty fiafarany taom-pahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Ny tranga El Niño kosa na koa hoe fiafanan'ny velatra anabon'ny ranomasina any amin'ny ranomasimbe Pasifika manodidina feitany dia malefaka makany amin'ny antoniny. Raha momba eo manodidina ny ranomasimbe Indiana indray dia mafana kokoa ny ilany andrefa manakaiky ny feitany mihoatra ny atsinanana. Raha toy izay sy toy izay ny toe-taona manahoana amin'izay ary ny tandrotsakorana mandritra ny efa-bolana ho avy. Ho jerentsika aloha ny volana avrily. Raha ny volana avrily dia ny ilany aty amin'ny Menabe sy ny andrefan'ny Afotany, Bongolava, Vakinakaratra ary Amoronmany dia ahitana tandrotsakorana betsaka kokoa mihoatra ny tokony ho izy. Izany hoe mety ahina mbola ahitana ny fiakaran'ny renirano na mety hisiny todradrano amin'izany faritra izany. Ny aty amin'ny faritry Afotany sy ny any amin'ny faritry Boeny, aty amin'ny faritry Betsiboka, ny any amin'ny tapany atsim'ny Sofia, ny tapany ny aty amin'ny faritra atsim'ny Analanjorofo, ny aty amin'ny faritry Aloatra Mangoro, Atsinanana ary Amoronmany dia ifanaraka amin'ny tokony ho izy na ilatsaka kely kokoa ny tandrotsakorana. Ny sisan'izay kosa dia ifanaraka amin'ny tokony ho izy na anatombo kely ny tandrotsakorana. Ny volana May kosa dia seka ifanaraka amin'ny tokony ho izy na ilatsaka kely ny aty amin'ny Afotany, izany hoe ny faritan'Antananarivo, ny aty amin'ny faritry Melaky, Menabe, atsimo andrefana ary ny aty amin'ny faritry Androy, ny ilany aty amin'ny atsimony Aloatra Mangoro ary ny atsinanana dia ifanaraka na ilatsaka kely. Sisan'izay kosa dia ifanaraka amin'ny tokony ho izy na anatombo kely ny tandrotsakorana. Ny volana Jona indray dia ifanaraka amin'ny tokony ho izy na anatombo kely mihoatra ny tokony ho izy ny tandrotsakorana seka manerana ny nosy afa-tsy any amin'ny faritry Menabe aty amin'ny tapany avaratry ny nosy, izany hoe Boeny, Betsiboka, ny faritra avaratry Aloatra Mangoro, ny faritra Sofia, Diana, Sava ary ny tapany avaratry ny faritra Analanjorofo. Ny volana Jolay indray raha izao hita sary hitantsika izao dia betsaka mihoatra ny tokony ho izy ny volana Jolay ny tandrotsakorana amin'ny faritry Menabe, ny aty amin'ny faritry Bongolava, ny faritry Tasy, ny faritry Vakinakaratra ary ny ilany andrefany faritry Amoronmany. Ho latsaka kely na mifanaraka amin'ny tokony ho izy kosa ny tandrotsakorana amin'ireto faritry ireto aty amin'ny faritry Boeny, Betsiboka ary aty amin'ny faritry Diana sy Sava. Sisan'izay kosa dia ifanaraka amin'ny tokony ho izy na anatombo kely ny tandrotsakorana. Raha izay sy toy izay ny jerentsika isam-bolana dia hoana indray ny fitina mandritra ny 3 volana. Ifanaraka amin'ny tokony ho izy na anatombo kely saika manerana nosy afa-tsy ny aty amin'ny faritra Afotany, izany hoe Analamanga, Vakinakaratra, ny Tasy, Bongolava, ny aty amin'ny faritra Amoronmany, Matsiatra Ambony, ny aty amin'ny faritry Iorombe ary ny ilany andrefany nosy, izany hoe ny aty amin'ny faritry Menabe, faritry atsimo andrefana, ny faritry atsimony Aloatra Mangoro ary ny faritra Atsinanana. Ny volana May, Jona, Jolay kosa dia anatombo kely kokoa ny tandrotsakorana na mihoatra ny tokony ho izy amin'ny faritry Melaky
aty amin'ny faritry Vakinakaratra, Amoromany, aty amin'ny faritry Matsiatrambony, Iorombea, ny faritra Vatovavy-Fitovinany, atsimo Atsinanana, Anosy, Androy ary ny tapany atsimo kely ny faritra Atsimo Andrefana. Isan'izay kosa dia ifanaraka amin'ny tokony ho izy na ilatsaka kely ny tany-rotsakorana. Raha toy izay sy toy izay ny resaka tany rotsakorana, manao anandray ny maripana. Saika hafana mihoatra ny tokony ho izy, saika manerana ny nosy afa-tsy any amin'ny faritry Atsinanana, Analanjorofo, ny faritry Sofia, ny faritry Dianara, ny faritry Sava, izay manodidina ny tokony ho izy na anatombo kely kokoa maripana. Manao ahoana ny volana May? Volana May koa toy izay ihany, afa-tsy ho faritra anankiroa izay ahitantsika ny faritry Betsiboka ary ny faritry Boeny. Ny volana Jiona dia mafana mihoatra ny tokony ho izy daholo ny maripana tamin'ny maripana maneran'i Madagasikara. Raha jerentsika ny volana Jolay dia ny tapany atsimo nosy ihany, izany hoe aty amin'ny faritry Atsimo Atsinanana, Vatovavy-Fitovinany, Anosy, Androy ary Atsimo Andrefana no ahitana tamin'ny maripana izay manodidina na mihoatra kely mihoatra ny tokony ho izy izany tamin'ny maripana izany. Raha ohatra ka fitinina ny telo volana dia mafana mihoatra ny tokony ho izy manerana nosy ny volana Avrily, May ary ny volana Jiona. Ny volana Jolay kosa araka ny hitantsika farany teo dia ny tapany atsimo nosy ihany no ahitana izay tany maripana mihoatra ny tokony ho izy kely izay, izany hoe aty amin'ny faritry Vatovavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy ary amin'ny faritry Atsimo Andrefana no izay ahitana izay mihoatra kely ny tokony ho izy izay na mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny tamin'ny maripana. Toy izay sy toy izay indray no mety ho fisotro ny tonontaona volana Afrika hatramin'ny volana Jolay 2024. Dia misaotra anao naharaka anay hatramin'ny farany dia manaraka indray veloma tompoko.